Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Tsy ho tontosany etsika famorim-bahoaka no kasain'ny DFP sy ny force de changement atao. Nolavin'ny tribunal administratif io maraina io ny sursis d'exécution sy ny demande d'annulation napetraka izy ireo omaly. Antony rano fanazavana tsy fikambanana mijoro ara-dalàna ny DFP. Mitoy ny fanapara-pahefana ataon'ny sasatsasany amin'ny mpitandron'ny filaminana raha ny zavan-tranga teto 67 no jerena. Nambara onikasy tanana olona tsy nanaikina ny mevola azy ireo mpitandron'ny filaminana. Atahorana hitatra amin'ny adipoky ny fifandonana eo amin'ny samy fokon'olona ao Akavandra raha tsy misy ny fepetra entitra raisin'ny mpitondra fanjakana. Ny alahady lasa teo no nisy ny fifandonana saingy mbola tsy milamina hatramin'izao. Talela Razafy eo no voaositra ho misy jeunesse Madagasikara 724 omaly. Nyrosa avy hatrandry tamin'ny fitsidiana ivitoerana sy fanaovana asa soa miaraka tamin'ny Miss Jeunesse World izy sy ireo délégation miaraka aminy. Maresaka iraisam-pirenena dia nisokatra ny maraina teo ny birao fandatsaha-bato ao Angola. Mpifidy mihoatra ny 7 tapitrisa no andrasana anatanteraka ny andidiny. Andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary hanaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Atsidika aminao ety ampiandohana fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ety falohany andraisantsika ny vahiny anomboantsika ny vaovao dia tsy ho totosany etsika famorim-bahoaka izay nokasain'ny DFP sy ny force de changement atao lavin'ny tribunal administratif io maraina io ny sursis d'exécution sy ny demande d'annulation napetraka izy ireo omaly. Antony raha ny fanazavana azo tsy fikambanana mijoro ara-dalàna ny DFP. Fanadiny Michel Arnarzon. Tsy ho tanteraka ny hetsika famorim-bahoaka nokasain'ny force de changement sy nidinika ho an'ny fanavotam-pirenena atao nanomboka omaly hatramin'ny sabotsy izao. Io maraina io nivaly ny fangatana nataon'izy ireo tetsy amin'ny tribunal administratif. Nolaviny tetsy amin'ny tribunal administratif ny sursis d'exécution sy ny demande d'annulation napetraky ny force de changement sy nidinika ho an'ny fanavotam-pirenena. Karazana irrecevable le fangatana teo amin'ny fitsarana. Ny antony ony dia satria tsy manana existence légale le force de changement. Azonao dia tsy voaray zany tsy mahazo an'le sursis zany izahay. Fa tsy midiga akory zany fa tsy anananay ny zo. Le liberté fondamentale le fangatana an'le sursis tsy ekeny. Mazava be moa ny teneninay hoe rehefa tsy manaiky ny fitsarana zay titim-pitsarana no accepter ny force de changement. Dia hanao demande vaovao zany zay famorim-bahoaka vaovao amin'ny alalan'ireo fikambanana mijoro ara-dalàna atao anatin'ny force de changement zay fanteneniko amin'ny préfet teo fa mitalata ihany dia tonga any aminareo ireny fangatana vaovao. Arak'izany amin'ny tsy mahafikambanana mijoro ara-dalàna ny DFP no nandavan'ny avy eo anivo ny tribunal administratif ny demande d'annulation an'izy ireo. Izany fanazavany mpahalalana iray nanaovanay fanadihadiana misy natokana azo izay sursis d'exécution izay. Ny saisina ny tribunal administratif moa zany dia mazava tsara na zany ny olon-tsotra zany hoe personne de droit privé na ny olona izay mivondrona anatina fikambanana anankiray izay mitsangana ara-panjakana personne morale moa zany ny filaza azy no afaka misaisira ny tribunal administratif na ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ana zany ataony au niveau ny préfecture zany hoe manao fangatana vaovao hafa izy zany
dia afaka ataony amin'ny anaran'ny association izay mitsangana mazava tsara ara-panjakana na amin'ny anaran'ny antoko politika izay mitsangana mazava tsara amin'ny anaran'ny fanjakana. Iny zany raha ohatra ka misy décision de refus an'ilay autorisation zany ataon'ny préfecture de police dia misy an'ilay hoe condition de recevabilité en la forme zany selon les qualités an'ilay olona. Dia satria moa zany mitsangana ara-dalàna ry zareo dia mety contraire an'ilay décision d'irrecevabilité zany no mivoaka. Arak'izany ametraka fangatahana vaovao ny DFP tsy ho dilan'ity herinandro ity izay fametrahana fangatahana vaovao ho tonisain'ny mpikambana eo anivon'ny DFP izay raha ny fanazavana hatrany. Ny avy eo anivon'ny préfecture kosa androany tsy nahazona vaovao. Tsy laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fampihavanana malagasy. Hoy ny mpandalina politika izay nanontaniana. Resaka voizina fotsiny ihany izany fa tsy hitondra vahaolana ho an'ny firenena raha ny fanazavana. Miantarandrianaivo. Ny fifidianana sy ny fanonganam-panjakana no mampisy korotana eto amintsika ka mahatonga ny firenena ho latsaka ankaterena tahak'izao. Ireo no tokony hitadiavana vahaolana maharitra ahafahana mampivoatra hoy ny mpandalina politika iray. Misy an'ilay antsoina hoe conflictologie politique. Conflictologie politique io zany karazany efatra zany ny conflit misy mahatonga ny korontana mivadika ho korontana ara-politika ao amina firenena anankiray ka mampikorotana firenena anankiray sy fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Dia ny conflit psychologique, conflit économique, conflit social ary ny conflit confessionnel. Resaka ara-pinoana zany, resaka ara-pivavahana. Ohatran'ireny hitantsika any amin'ny firenena silamo ireny sy ny ohatran'ny any Moyen-Orient amin'izao. Dia reo zany no tokony ho jerenao hoe karazana conflit ohatrany ahoana tokoa misy eto Madagasikara. Dia inona ny resaka idiran'ilay fampihavanana amin'ny resaka politika ohatran'io. Voasoratra araka ny lalàna 9/24 tsipika ohatra 7/30 izay mamenatra ny fananganana ny komity ny fampihavanana malagasy vaovao fa olona miisa 220 izay ho tompo toerana ao anatin'io komity ny fampihavanana vaovao io no atolotry ny komity mpifantina ary olona miisa 220 hafa mpisolo toerana. 12 kosa no atolotry ny filoham-pirenena. Maro ny mety olona firatsin'izay raha ny fanioan-kevitry ny mpanao politika sasany. Ho an'ny mpandalina politika nanontaniana kosa resaka voizina fotsiny ihany ny hoe komity ny fampihavanana malagasy ka tsy tokony atao laharam-pahamehana. Dia mahita hoe tsy tokony ihany zany ny prioritaire amin'ny resaka hoe fitondram-panjakana sy ny zavatra ohatran'io. Fa tokony ho jerena hoe inona le zavatra mahatonga an'le resaka hetsy-bahoaka sy ny resaka ataontsika hoe izy miafarany amin'ny resaka fanonganam-panjakana. Any zany ny tokony ho jerena. Ary reny afaka atao etude hoe inona tokoa ary misy vahaolana. Rehefa tambatra izay rehetrarehetra izay dia tsy hitanao hoe tsy manana fototra mihitsy zany le resaka hoe conseil de fampihavanana malagasy. Tsy nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ity resaka fampihavana-pirenena ity raha toa ka efa natolotra teny amin'ny filoham-pirenena ny alakamisy 17 ny volana aogositra lasa teo ny lisitra farany avy amin'ny CSN-CFM. Nahitana faneho-kevitra maro tato ato ny momba ny fananganana ity komity ny fampihavanana malagasy vaovao ity. Ao ny milaza fa tokony roso amin'izany sika. Ao ny milaza fa tsy laharam-pahamehana zany, ary ao ireo milaza fa ny fampihavanana araka ny fomban-drazana no tokony atao. Izany hoe, vao ny fampihavanana fotsiny ihany no resahana efa mizarazara ny hevitra sy ny fomba fijery. Nahembotry ny seni amin'ny fotoanam-bola tsy fantatra ny fionana eo aminy sy ny antoko politika tokony nitoditsaina tamin'ny alarobia 9 sy alakamisy 7 ny volana aogositra lasa teo. Nambara ho antony io fanemorana io ny tsy nahateto antoerana ny filohany ity vao miera ity Andry Arson. Nangataka ny siny mangarahara amin'ny fomba fiasan'ny seni ny mpiara-miombonantoka amin'ny taorian'ilay taratasy laharana 7/7/12 tena anivon'ny faritany sy ny distrika mikasika ny fikasiana indray ny isy mpifidianana. Ilaina mangarahara io ny avy amin'ny KMF Knoe raha tiana tokoa ny ametrahana amin'ny fahaleovantena an'ity vao miera ny karakara ny fifidianana ity araka nambaran'ny sekretera jeneraly ny Rasoa Malala Patricia. Ny alehan'ny saina amin'izao fotoana izao nahoana zany efa nikatona efa vita ny arrêtage définitive ny lista tamin'ny 15 avril
2017 gaga hoe maninona ny misy indray zany ny famerenana eny anivon'ny fokontany an'izay lisitra izay ny olo-pirenena rehetra ny vahoaka rehetra no efa tsy matoky intsony manana aia hoe miazakazaka be ny fivoatra ny toedra ra eto amintsika indrindra any amin'ny fanomandana ny fifidiana ny angatahanay anaovanay antsoavo ny mba anaovana mangarahara an'izany hoe raha misy ny vaovao ampitaina alefaso amin'ny aina aman-jery ho fantatry ny rehetra valin'izany na henitra amin'ny fotoana tsy fantatra ilay cadre de consultation fanao ansenisy ireo mpiara-mombina antoka aminy ankoatray niezaky ny nanazava ny antony tsy mbola nananganana ratsy mangaiky ny seny eny anivon'ny commune sy ny fokotany ny filohany nandritra ny varandresaka tampanao gazety farany nataony ity vaomera maleo tena mikarakara ny fifidianana ity tsy nazona valiteny mazava ny antony tsy nananganana io ratsy manjaika io izay miantoka antanteraka amin'ny fahaleovantena ity vaomera ity na dia voasoratra mazava ao amin'ny andihany fa 2 sy 4 amin'ny lalàna 5 tsipika 4 mamaritra ny firafitra sy nandraiky sy ny seny aza izany avy amin'ny filohana agent électoraux ny chef pokotany ve zany no lasa piasan'ny senisy ny zavatra ohatran'izay zao ange zavatra anankiray voalohany aloha zany tsy ho adinontsika mihitsy izay zavatra zay ary mirafitra amin'ny lalàna izay iainan'ny senia dia ny asa-pifidianana nge dia raha-patsakana foana na tiatsika zany na tsy tiatsika ka ny hoe tsy mahaleo tena ny seni satria miara-miasa amin'ny chef pokotany everiko fa adihevitra tsy tokony hipetraka zay tsy mahaleo tena ny seni satria mipetraka eto amin'ity toeran'ity zay amin'ny fanjakana any travaux public ty toeran'ity dia zany angambany tsy tokony hipetraka zany zavatra zany nambara ho antony ity fanemorana ity ny tsy nahateto tanindrazana amin'ny filohan'ity vaomera maleo tena ity efa nigadina tanindrazana nefa ny filohan'ny seni ka mampapetra-panontaniana ireo mpiara-mombina antoka aminy ny antony mbola tsy hamarita amin'ny fotoana mazava anaovan'ilay cadre de consultation efa fanao nahazatra ity niezaka ny antony tompon'andraikitra anivon'ity vaomera maleo tena mikarakara ny fifidianana ity ny mpanao gazety ny amin'ny antony tsy hanondrona datin'andro mazava saingy mbola tsisy afaka nanome fanazavana mazava izy ireo lafim-baovao hafa kosa indray dia mitoy ny fanaparam-pahefana ataon'ny sasatsasany amin'ny mpitandron'ny filaminana raha ny zavan-dranga tetsy 67 hectare no jerena nambara onikasy tanana olona tsy nanaiky nanome vola azy ireo ny mpitandron'ny filaminany maraina ny talata tokony tamin'ny 2 ora maraina io no nasaina reto zany sécurité reto anina reto any polisy ny mameliny zary lasa tsy vaovao amin'ny mpanara-baovao ankehitriny ny fahenona mpitandron'ny filaminana manapatra fahefana eto Madagasikara. Tony niseho teny amin'ny faritry ny 17 hektara ny fiandohan'ity herinandro ity tao amin'ny toeram-pandihizana iray. Mitantarany zava-nisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity trano fandihizana ity. Mpitandron'ny filaminana ho za satria mixte izy ireo, ao ny teny tota, polisy, gendarme ary miaramila. Misy manao teny civil raha miditra ato amin'ny zoma mba misy ny entrée hoe arivo ariary. Dia olana amin'zareo zay faro manaraka an'izany misy règlement des comptes zareo tonga indray tokony miditra ato indray rehefa mamo zareo dia zareo indray no migafy mitondra basy mangarona hatramin'ny any amin'ny chambre zatra any amin'ny hôtely fa misy olona tadiavin'ny zareo sans mandat de perquisition sisy alalana avy any amin'ny procureur de la république raha sy manome varana ianareo tonga dia akatony ity tavoango no ny atombohan'ny disadisa teo amin'ny mpiambana ny trano fandihizana sy ireo mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavana trany ny afara tamin'ny fikasihan-tanana sy fampiasan-kery misy bandy anankiray zay manao teny civil za vao hiakatra amin'ny tohatra ambany eto izy tonga dia mitsipaka amina amin'ilay kiraro be any za moa tonga dia midaboka dia voatatin'ilay polisy anankiray vao midaboka iny dia manitsaka indray izy donc zany mandeha vinoana tsy mandeha vinoana raha misy ny tena hoe zatra ho dadavina eto amin'ity toerana dia tokony hoe mahazo alalana aloha izy hoe ty ny taratasy fa anao voyage na hisy olona karoanay ohatran'ny nefa n'izany zavatra tsy misy fa tonga dia entiny zareo amin'ny sandro ilay izy ka tsy hita hatramin'izao ireo mpiambina roa izay nentin'ny mpitandron'ny filaminana nanaraka azy raha ny fanazavana hatrany maly maraina rehefa ataorian'ny gidragidra nataon'zareo tato
dia niance renfort ry zareo mbola misy agent de sécurité roa lahy zao tsy hita akoatra ny voadaka rangers ary mbola mandringa reo agent de sécurité ireo amin'izao fotoana izao tsy vao izao no narenesana barofo ataon'ny sasatsasany amin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika izy ireo izay tokony ho fitaratra eo amin'ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna velona indray no manitsakitsaka izany raha nitrangany seo tatoato toy ny tao amin'ny commune Bear Amboasary Atsimo izay namelahana komisera iray ny vadiny ben'ny tanàna tamin'ny resaka tavoahangy toy ny nitranga tetsy amin'ny 17 hektara ity ny rarantsakabary izay tsy fantatra hatramin'izao ny valin'ny fanadihadiana nataony ny enquête mixte ny tsy fandripalemana nefa etsy ankilan'izay totazany potsiny ny antso ny tompona andraikitra teo anivon'ny polisy pirenena ny mpanao gazety anontany mahakasika ity raharaha ity saingy tsy tratrantsy ny tompona andraikitra andrasana ny fivoaran'ity raharaha ity sy ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny mpitandro ny filaminana atahorana hitatra amin'ny adi-poko ny fifandonana eo amin'ny samy fokon'olona ao akavandra raha tsy misy ny fepetra entitra raisin'ny mpitondra fanjakana ny alahady lasa teo no nisy ny fifandonana saingy mbola tsy milamina hatramin'izao Gaetan Andriatsilavo. Ampolon'ireo naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny andian'olona roa samihafa avy ao amin'ny tanàna ny Matavy Akosy Betsimpolitra ny alahady 20 aogositra lasa teo. Fifandirana vokatry ny alatrombony seho tany an-toerana ny 17 ny volana aogositra no nahatonga ny fifandonana raha ny fanazavana azo. Foko samihafa no mifandona ny an-toerana vokatry ity tsy fankazahoana ity. Atahorana vokatry izay ny mety hisiany adi-poko raha tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Ahitana sakalava, ahitana besileo, ahitana olo maro isan-karazany ao fa miha maro. Mifanapatsy dia miha maro amin'izao. Dia liavy ao amin'ile côté Ankilimanarivo koa dia akamaroan'ny olo Ankilimanarivo moa zany dia Koraoaby. Koraoaby le olona ao dia Koraoaby baka amin'iny tafin'ny commune Fondromena iny, Soafa iny zao dia miha mapy, miha maro koa ao. Ary araky ny hoe mizara hoe misy adany tondy, adany commune tondy andehana posika andeo ao Ankilimanarivo. Zay aloha zao zava-misy amin'ny ankapobeny amin'ny maraina zao. Dia ny zavatra tapako sy isy raha ohatsy zany ka misy fahatarany miany 3 andro ato dia tsy maintsy rapitra ndraiky ho azy. Mihamaro araka izany ny olona no afarany andaniny sy ny ankilany hanampy azy ireo amin'izao disadisa izao. Misy 4 ireo naratra avy amin'ny andaniny ary 4 ihany koa ireo naratra avy amin'ny ankilany. Mety afaratra amin'ny famoizana ain'olona izao ady any an-toerana izao raha tsy misy fandraisana fepetra entitra. Misy zandary eo Betsimpolitra raha ny fanazavana saingy tsy ampisa izy ireo. Tiambo zany le zandarma raha amin'ny ankapobeny tena tiambo. Ary zay no mahatonga anay hoe mba nitady lalana ihany ny antso ny deputery chef de région hoe haty le fepetra farany zay aingany satria mety hitana adi-poko le raha fa ohatsy ka vaty amin'izay fomba zay satria le raha zany le hoe kanto mpakahazo dia zay no tena tahora aminazy. Ina moa le ain'olona raha teo résultat ny altambaly zao 4 maratra ny avy an-dany dia 4 maratra ny avy ankilany. Maty aloha mbola misy voateny misy maty maty. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpitondra fanjakana ahafahana mandamina io fifandonana eo amin'ny samy fokon'olona any ankavandra io. Tsy ny fifandonana ihany no tokony andraisana fepetra fa ny antony nahatonga ny mponina hifandona sy hifandratra tahaka izao ihany koa. Manoloana ny fitarainan'ny mpampiasa lalana eto Antananarivo renivohitra amin'ny fiantsonan'ny taxi be izay miteraka embouteillage izay efa nalefa teto amin'ny Cool TV andro vitsy lasa izay tena nanome fanampanazavana momba izay ny talen'ny fitaterana sy ny fivezivezena an-tanan-dehibe avy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanampanazavana. Dia efa misy ny ezaka fanatsarana ataon'ny commune amin'ny famaritana ireo are amin'ny toerana izay azo lazaina hoe be mpampiasa indrindra eto Antananarivo. Hitantsika ny teo amin'ny pont Beoritrika, hitantsika teo Tanimena, hitantsika taty Akadivato ary amin'izao indray manohy izahay manomboka amin'ny herinandro ambony io ny Hoanosy mandrapatonga ny 67. Io akoron-drano io manomboka ty an'i-Jesosy mamonjy tokony farana ny Anosy Vavaka dia natsoina hoe voarapida dia misy fenitra sy fepetra tokony ametrahana ny are rehetrarehetra. Tsy tokony hifanety ny are fa misy elanelana tsy maintsy respektena. Ary izany indrindra no namindrana ny are sasatsasany amin'iny toerana iny mba ho amina toerana
malalaka sy afaka mandray taxibea maro mba hisorohana ny fitohanana sy mba ho fanajana zay voarapida zay. Tsy mifandanja amin'ny isan'ny fiaramiditra eto amintsika ny toerana ivarotana izany. Raha ny etsy andanim-paharinandriana manokana, ireo efa manana toerana raikitra ihany no mananjo ivarotra eny. Michel Arnarjo. Fiaramanidina ny iray ala isan'ny taona no miditra eto Madagasikara, vao vinavina ho 5,000 ny fiara vaovao ary 5,000 kosa ireo fiara efa niasa. Taorian'ny famindrana toerana ireo mpivarotra fiara tetsy Analakely ho etsy amin'ny Tanimbarinandriana, manomboka hita soritra ny tsy fifandanjana eo amin'ny isan'ny fiara miditra ho amidy sy ny toerana ivarotana. Raha ny fanazavana azo teny an-toerana androany, saika ireo efa manana toerana raikitra ihany no mahazo mivarotra fiara eto Tanimbarinandriana. Ireo manana fikasana hanao izay asa izay izany hatreto dia tsy manana toerana fa voatery hivarotra izany eny amoron-dalana ary mampitopaka ny varotra maizina. Tike hanina aloka tike pary jour zany 4000 par. Tena marina efa samy manana ny toerany tsirairay avy daholo ireo olona ireo. Ary ny place zany tsisy hoe afaka hoe ianona mangalatra ny eny efa samy manana ny sekterany. Dia efa manana ny président tsirairay avy ireo. Raha par rapport ny Tananalakely zany dia tsara. Aloka raha sahala misafidiko aloha zany Farany tsena. Dia aloka eto ny tsena koa tsara eto. Aloka eto zay Tananalakely zany tena marina raha sahala aminao. 700 isan'ora ny vola alohany ireo mpivarotra fiara eto amin'ny Tanimbarinandriana. Ankoatr'izay ny hetra alohan'izy ireo eny amin'ny fahatseranana amin'ny famoahana ny fiara, fa eo ihany koa ny vola amin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy maro. Hatreto aloha ireo eto Tanimbarinandriana sy ireo ampanina velany Analakely ihany no voasokajy ho ara-dalàna amin'ny fivarotana fiara. Ireo ambiny tsy manana toerana saingy manao ny asa kosa dia mbola ho voasokajy ho isan'ireo tsy ara-dalàna. Raha tsy ahivina, raha ny antontanisa, ny Mercedes no mitana ny laharana voalohany amin'ireo fiara lafo ary manaraka azy ato aoriana ny Renault, ny Toyota, Nissan, Volkswagen, Peugeot ary ny Mazda. Araka nefa nampahafantarina anao omaly dia nitanterahana omaly ny famaranana ny Miss Jeunesse Madagasikara. Tsy izany fa nivoaositra tamin'izany fa i ramatoa kely Daniela Razafimaleo izay vahintsika izy amin'ny alina ity izay miaraka amin'ny Arivette izay filoha mpikarakara ny Miss Jeunesse Madagasikara. Miarabana andreo tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Tonga dia todika any amin'ny mpikarakaratsika hoe ahoana ny fijerinao dia jery todika amin'iny Miss Jeunesse Madagasikara iny. Miarabanao dia miarabany mpijery atsika ihany koa. Tomboko eo amin'ny fotoana izay nikadona nisy 3 miravavy mianaka teto Madagasikara angamba nijery todika ary tiako marihana hoe tao anatin'izay andro vitsivitsy na tongavan'izy 3 miravavy mianaka izay dia be dia be ny torohevitra izay nomen'izy ireo mahakasika ny fifaninanana Miss Jeunesse World, Miss Jeunesse Madagasikara. Nanamby be dia be atsika tamin'ny fikarakarana ny dingana famaranana. Tao anatin'ny dingana famaranana ihany koa dia somary mafimafy ny fikarakarana satria tsy ny mpitsara teto Madagasikara irery no nanapa-kevitra fa ireo vahintsika ihany koa dia naneho ny heviny tao anatin'izay fitsarana izay ary tsy nanaiky mihitsy ry zareo raha tsy nisy ny police des jeux nanatrika an'io fifaninanana io. Dia nivoaka soamantsara moa zany ny vokatra dia araka ny ambaranao teo hoe Daniela Razafimaleo no Miss Jeunesse Madagasikara. Ankoatran'izay nefa dia misy tovavy efatra ihany koa nahazo saro-boninahitra izay ho tanisaiko kely prix du jury, deuxième dauphine, ny première dauphine ary ny prix du sourire. Ny prix du sourire dia somary mampiavaka kely ny fifaninanana Miss Jeunesse Madagasikara, Miss Jeunesse World satria dia ny prix du sourire no mitazona ny laharana faharoa ao anatin'ny saro-boninahitra. Izany hoe zany raha toka misy zavatra tsy mahafaka ny Miss Jeunesse Madagasikara amin'ny seho na fivoriana na fanaovana tetikasa izay atao dia ny prix du sourire no misolo tena azy voalohany indrindra izay vao manaraka ireo saro-boninahitra hafa. Mitenenao teo hoe misy no asa atao, inona ireo asa miandry ny Miss Jeunesse Madagasikara?
Manomboka izao dia be dia be ny asa miandry ho atomboko amin'ny tetikasa izay efa narosiny tao anatin'ny fifaninanana. Izy angamba no afaka miresaka an'izay misimisy kokoa. Fa ny tiako tsindriana dia ny komity mpikarakara, izany hoe indrindrandrindra ny tenako dia tena manana anjara asa lehibe satria dia mitantana ny Miss Jeunesse Madagasikara ao anatin'ny tetikasa rehetra izay ataony sy ny seo rehetra izay ataony mandritra ny herintaona. Dia ankoatran'izay ihany koa araka ny loka izay efa nambara omaly dia vahiny ny Miss Jeunesse France zany ny Miss antsika amin'ny volana Marsa izao, volana Marsa 2024 zany anatrika ny fifaninanana fifidianana ny Miss Jeunesse France. Ankoatran'izay faharoa manarak'izay dia isolo tena Madagasikara izy amin'ny fifaninanana Miss Jeunesse World amin'ny taona 2024. Ny fanomanana an'izay rehetrarehetra izay koa zany dia manampy an'ilay asa be dia be mbola miandry anay. Hitodika atao amin'ny Daniela Andrearitsika amin'izao ianao moa no voaositra ho Miss Jeunesse Madagasikara. Inona ny fahitanao, inona ny hitanao niova tamin'ny fiainanao? Ie, tena niova tokoa moa ny fiainako nanomboka tamin'ny omaly satria dia tena tsy napoziko mihitsy ireo mpifaninana rehetra dia tena samy tsara avokoa nefa izany voaositra ho Miss Jeunesse Madagasikara. Ohatrany hoe mbola manofinofy zao saiko tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina dia manana tetikasa moa za ary ezahako atao izay tetikasa izay. Inona ary izay tetikasanao izay? Ny tetikasako moa dia mahakasika ireo tanora izay mirona amin'ny zava-mahadomelina sy ny ditra maro samihafa satria araka ny filazantsika dia hoe ny tanora no ho avin'ny firenena. Dia nampiena izay tanora mirona any amin'ny lalana tsy izay no tetikasako ary ho atomboko ho amin'ny fanentanana ireo ray aman-dreny rehetra mba hanome lanjan'ireo zanany mba hieno ny entan'ireo zanany ary eo ihany koa mba hanentana ny tanora mba andeha amin'ireny sehatra fanatanjahantena sy ny fianarana ireny. Miteny fianarana ianao teo ahoana indray kosa ny fijerinao loka izay nomen'ny Cool TV anao izay fiatohana fianarana ao anatin'ny telon-taona? Ny loka dia hitako dia tsara tokoa satria ity fiatohana fianarana ity dia anampy be amin'ny sainako dia izany indrindra ny isaorako ny Cool TV nanome izany loka izany ary mampanantena fa ho tanterahako hatramin'ny farany izany fianarana izany mba ho reharehan'ny Cool TV sy ny Miss Jeunesse Madagasikara. Mazava amin'izay fa isaoranareo mba teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Tao aorianan'ny famaranana ny Miss Jeunesse Madagasikara omaly nirosy avy hatrany tamin'ny fitsidiana ivon-toerana sy fanaovana asa soa niaraka tamin'ny Miss Jeunesse World. Ny Miss Jeunesse Madagasikara miaraka tamin'ny délégationna miaraka amin'ny centre avoka eny Ambohidratrimo ny tsidiana tamin'izany Gaëtan Andriatsilavo. Tsy ny andry ela avy hatrany dia nitsidika ivon-toerana iray ny Miss Jeunesse Madagasikara sy ny Miss Jeunesse World androany. Niona sy nitafa tamin'ireo ankizy beazina ato amin'ny ivon-toerana iavoka Ambohidratrimo izy ireo. Vita sy totosa tanteraka tokoa moa zany ny fifaninanana Miss Jeunesse Madagasikara izay nitotosana tamin'ny omaly tao amin'ny hôtel Yandi Bypass. Dia efa nanomboka ny asa izay amin'ny fitsidiana ety amin'ny akany avoka Ambohidratrimo niaraka tamin'ny Miss Jeunesse World sy ny délégationna miaraka aminy ary Madame Yarivette. Fanomboana sahady ny asa soa sy ny fampizarana faliana amin'ny maha Miss Jeunesse. Ankoatr'izay, nisy ihany koa fanolorana izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo ankizy sy tanora nomanin'izy ireo. Fitaovana hanampiana ny ankizy amin'ny fianarany. Nafinaritra tokoa firesahana tamin'izareo satria zareo dia tena liana amin'ilay resaka misy aloha dia nanontany daholo hoe ahoana natao rehefa tokony misy, rehefa mandeha misy dia
fa ny tanàna ataoko moa dia hoe mila mianatra tsara nareo a dia tojo amin'izao koa. Mbola itony fitsidiana sy ny asa soa tahaka izao raha ny fanazavana. Razafy Maleo Daniela, voaositra ho Miss Jeunesse Madagasikara 2017, ny Miss Jeunesse World sy ireo délégationna miaraka aminy, ny solontenany mpikarakara sy ny tompon'andraikitra avy eto amin'ny Cool TV FM no nitsidika ny ivotoerana Iavoko eto Ambohidratrimo androany. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Madagascar Matin Hebdo, un journal d'investigation, d'analyse, avec ses reportages exclusifs, des dossiers inédits, les images chocs. Madagascar Matin Hebdo, apprendre et s'informer. Disponible à partir de 25 août dans vos kiosques et crieurs habituels. Avec les titres du groupe de presse Sodiat, La Vérité, Hymne Vovo Province et Madagascar Matin Hebdo, l'actualité au quotidien. Ono aki fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatr'izao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe akokia Safastan tsy ambara telo ny fahombiazana. Allez mama, manao feu de camp zahay hariva afaka miantatsy. Eny ary, alefanay amin'ny voly. Yes! Asiaka dia amin'ny vola aloha datsiko maman. Wow, super! Allô maman, merci fa mahafinaritra be aty. Ianao koa misy raha tanarana ary mahazora tombony rehetra miaraka amin'ny vola. Vola, tsotra, aingana, azo antoka. Volona ao lasa. Parabole ndray zao ny tena sura ny l'engagement ve sila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sure! Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika manomboka mivoatra ny teknôlôjia mahasarika malagasy maro amin'izao fotoana izao ny fanaovana chirurgie esthétique ho fanatsarana ny vatana sy ny tarehy. Fanadadinina rindra Andriamaeva. Misarika olona maro ny teknôlôjia ary tsy mitsahatra no mivoatra andro aman'alina. Tafiditra eto Madagasikara ny fanaovana chirurgie esthétique ary efa misy manam-pahaizana manokana misahana azy io. Maro ny vehivavy malagasy voasarika ao anatin'izany, tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy ihany koa. Ho an'ny vehivavy manokana efa misy ireo fitaovana entina manalehibe ny nono sy ny faritra hafa amin'ny vatana. Tsy misy fiantraikany amin'ny vatana izy io raha ny voalaza ny mpanao azy. Tsy atahorana ny aretina toy ny cancer. Tsy mbola misy ihany koa ireo olona tonga ny tarainy noho ny fisian'ny fiantraikany ratsy. Le izy aloha maro be manao an'le izy dia sady betsaka ny vehivavy manao anazy. Ty satria le izy efa natokana ho an'ny nono mahitsiny. Le appareil zany efa natokana anaovana an'le nono izay dia tsisy. Nanomboka nanokatra izay dia tsisy. Ny tena mpanao an'le izy izao eo amin'ny vehivavy 20 ans mihoatra. Dia le miroraka le nono iny ny ampakarina.
10 jours minimum. Ny tsy fahaizana mionona amin'ny vatana voajanahary no mahatonga ny olona ho voasarika amin'ny fanaovana chirurgie estetika. Tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny olona nefa ny fanaovana izany raha ny fanazavany ny manam-pahaizana iray. Complication psychologique dia misy koa complication physique zay io moa le hitantsika ety ivelany foana matetika. Misy ohatra misy zay complication zay mety azo avy amin'ilay fampiasana an'ilay produit anesthésique. Dia manarak'izay koa mety hisy hémorragie tapitapoka ao am-panaovana an'izy io, mety hisy koa ny infection, mety hisy ny cicatrice ratsy ary misy ny risque azo avy amin'ny fampiasana an'ilay produit zao ampiasana. Miova ny toe-tsain'ny malagasy maro noho ny fivoarany teknôlôjia hatrany. Ny fanajana sy ny fitazomana ny endrika natoraly hatrany no mahatsara ny olona iray raha ny fanazavana azo. Amboarina fa ny amboarina mety ho tsara fa tsisy ohatran'ny naturel efa tsara zay naturellement. Fitiavana te iovy fangalarana tahaka ny fomba fiainan'ny vahiny no maharoboka ny malagasy amin'ny fanaovana ny chirurgie estetika. Maro anefa ny voka-dratsy metsety ny fanaovana azy raha tsy manantona manam-pahaizana manokana momba an'izany. Ny taona 5 raha ny fantatra no tafiditra teto Madagasikara ny chirurgie estetika. Olana sedrain'ny fambolena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Vokatra dia miatra amin'ny tety androm-pamokarana na ho an'ny fambolem-bary izany na ho amin'ny voliavitra. Mioramanitra. Ahitany sy tondra-drano, ireo no isan'ny fahavalon'ny fambolena amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, efa miatra eto Madagasikara ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny voka-dratsy ateraka izany. Tranga iray sarotra fehezina ny fiovaovan'ny toetry ny andro, na ho an'ireo mpamokatra izany, na ho an'ireo teknisianina. Hatreto aloha, mbola tsy misy ny paikady entitra entina miady amin'io tranga io. Eo amin'ny sehatry ny fambolena, ireo tantsam-pamokatra ny tena lasipatra vokatra izay fiovaovan'ny toetr'andro izay. Manoloana io tranga io, ny fampafahantarana ireo tantsamy aloha sy ny famoahana ny tety androm-pambolena no isan'ny fepetra noraisina. Fiovaovan'ny toetr'andro no jerena eto Madagasikara dia efa tsapany rehetra izay fiovaovana izay izay miseho amin'ny lafin'ny tranga mahery vaika. Izany hoe na isika misy ny ahitany na isika tratran'ny tondra-drano. Ao anatin'izay mba ahafahan'ny ireo mpamboly miatrika izay fiovaovana izay dia ny fanomezana azy ireo ny antotam-baovao mahakasika ny toetr'andro amin'ny fotoana ilany azy no tena zava-dehibe ary mifanaraka amin'ny filany. Rehefa mandeha ny fitaovam-pambolena dia hisy ihany koa ilay fanaraha-masina ilay ataontsika hoe vay agrometeorolojika izay anoroana ireo mpamboly ny zavatra mety hiandry azy indray rehefa maniry ilay volony ka ahafahana mandray fanapahan-kevitra mialoha. Miteraka fahatarana eo amin'ny fampiarana ny tety androm-pambolena ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny. Zavatra tsapa aloha raha mahakasika an'izay fiovaovan'ny toetr'andro izay ihany no resahana dia hita fa tara ny fetim-boany. Izany hoe zany entanina foana ny mpamboly mba tsy tonga dia handatsaka ny voly raha vao misy rotsakorana kely milatsaka satria mety tsy ho ampy an'ilay voly izay kojakojaina ny rotsakorana amin'iny fotoana iny. Ka noho izany zany dia tsara foana ny miandry ny ireo teknisianina ilaza mahakasika izay amin'ny alalan'ireo antotan-kevitra izay ezahana ho avoaka. Atsahivina, nandalo fotoan-tsarotra ireo mpamboly, indrindra fa ireo mpamboly vary ho an'ny taom-pihotaza 7 Ny tsy fahampian'ny rotsakorana, ny olana eo amin'ny fahasimban'ny tohatrano amin'ny ankapobeny no anton'izay tranga izay. Miovaova arak'izany ny taom-pambolena. Vokatra izay tranga izay, miena ny vokatra ary miakatra ihany koa ny vidim-bary. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, matsapa ireo mpikambana ao amin'ny fitambarany Antemoro eto Antananarivo fa maro ny tokony arenina misongadina amin'izany ny kolikoly. Manorana Efson. Mbola maro no tokony arenina eto amin'ny firenena raha ny nambaran'ireo Antemoro monina eto Antananarivo. Na eo amin'ny lafiny ara-ekonomika, na sosialy na ara-kultoraly. Tsy raviravin-tanana izy ireo fa andray andraikitra hatrany, na eo aza ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondrana. Tsy maintsy mijery hoe ahoana ny fomba andraisana andraikitra eto Antemoro satria eto no misokatra ny fampandrosoana rehetrarehetra dia anjaranay no mamelatra an'izany amin'ny fatrany. Dia tsy maintsy hanao atrikasy zahay ao an'izay kandida lany eo moa izany dia tsy maintsy manana an'izay politika an'izay hoe fianta développement satria izay fampandrosoana izay isany resahana dia tsy maintsy misy eo atrikasy amin'ny lafim-pandrosoana rehetrarehetra toy ny jono
toy ny fampidirana rano satria raha ijery fotsiny ao faritra mivadivady fivinany kely zany atao hoe rano madio zany kory zany fa ahoana ny fomba hitany ananganany atao ONG fianta efa mijoro izy io mba iroborobo koa mba tena hisotro rano madio tokoa ny faritra iny. Nambaran'izy ireo ihany koa fa ny kolikoly no isany mampikirosofana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ahitana izay kolikoly izay avokoa ny rafitra rehetra eto amin'ny firenena hatrany amin'ny faratapony. Ny kolikoly misy ny atao hoe kolikoly avlainty dia misy ny kolikoly any anatin'ny vahoaka tsirairay avy any. Tsisy afaka amin'izany kolikoly zany ny ambaratonga-pahefana rehetrarehetra n'importe quel ministère zany miala tsiny amin'ny teny baiko fa samy ao anatin'izany daholy. Ka raha ny fitondram-panjakana ny miezaka manadio ny ao anatiny dia angamba mba misy ny fatahoran'ireo isany ambaratonga ny ety amban'ireo ny antanantohatr'ireo amin'izay resaka kolikoly zay. Tsy voafaritra ihany koa ny lahara-pahamehana ka lasa mananao foana ireo mpitondra amin'izao fotoana. Ny sehoseho amin'izay zavatra kely vita ny mahamaika fa tsy ny fikatsana marina izay tena tombontsom-bahoaka. Fa izay fomba fanaovan'ny fanjakana izay raha mandray kely izy amin'ny lafiny hafa any amin'ny ministera anankiray dia mandray kely indray izy any amin'ny ministera anankiray. Ny tokony ho izy anefany misy lahara-pahamehana zany hoe tokony misy fisipoka arahana zany. Raha mijery izy ny resaka sosialim-bahoaka ohatra hoe tsy handray isika fa tsy ny lalana dia ny lalana aloha tokony hitadiavana famasiam-bola manokana. Vita manokana ny resaka lalana dia mandray zavatra hafa indray, zavatra goavana ahafahana mitsinjo ny fiainam-bahoaka. Fa tsy hoe rehefa manao zavatra kely anankiray ianao dia iny ny indraindraina anatin'ny herinandro mandeha telefona. Zay zao dia anisan'ny zavatra tena masikaika ary anisan'ny tena zavatra sy tokony ho izy zany satria rehefa tsara ny ataonao na tsy mandeha tele raha fantatry ny olona foana io. Zay zany ny zavatra tokony ho izy fa tsy voatery hoe alefanao mandeha tele anatin'ny herinandro ny zavatra anankiray zay vao ilazaina hoe manao zavatra ianao. Tsy mbola hita treto ny vokatra mivaingana tamin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Raha ny zava-misy azy, maro amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena no miray petsapetsa amin'ireo mpanao kolikoly avolenta. Ny asa vita mpitondra ihany koa nefa tsy hita mivaingana fa variana amin'ny kajikajy politika sy ny tombotsoa manokana. Isy ny fifidianana izay ho filohan'ny fitambarany Antemoro monina eto Antananarivo ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Mandingana ny 40 taonany teo amin'ny sehatry ny Hosodoko Raparivo Roland amin'ity taona ity. Manampy azy sy mandova ny talentany ihany koa Raparivo zanany Atray. Fanadinina rindra Randriano Manana. Trano, tanàna, baobab, fahatsiarovana ny 17 Mars, 1770 sy ireo toerana manan-tantara eto Madagasikara. Ny akatin'ireo trano gasy sy ny zavaboary no entiny Raparivo Roland ao anatin'ny sanganasany. Ny Hosodoko izay efa manana ny toerana eo amin'ny tontolon'ny zavakanto hatrizay. Ilaina ny fikarohana sy ny fifampizarana eo amin'ny sampanao sary hosodoko mba hahazoana sanganasa mendrika trany. Dia indray moa zany tena mpanampy azy amin'ny fiainana ohatrany hoe na manao mekanika na mandrafitra na ohatr'izany dia ohatrany hoe mandeha ho azy le hoe fampitana le talenta. Fa na izany koa za tsy hoe nijanona amin'izay hoe inona nataony dia inona no raisiko fa somary nanao recherche hoe inona ny fanaony any ivelany inona ny document misy dia mandamina n'izay le hoe zavatra talentan'izay ampifanarana amin'ny hoe teknikana sary sy hosodoko. Tafiditra anatin'ny fikarohana nentin'ny Raparivo Roland sy Raparivo Tina ny fanaovana sary hosodoko amin'ny alalan'ny antsy. Ny antsy izay fitaovana engana hanaovana ny sanganasa nanjary lasa fitaovana entina hanehoana kanto. Vazaha azy le fitaovana rehetrarehetra hoe io no fanaovana chef d'œuvre tena peinture tovy amin'ireny Versailles ireny. Dia nampiasainy tao izy dia nampiasainy tao dia nisy fotoana mety hoe tsy tiany le zavatra natao tamin'ny pinceau dia nalainy le couteau dia kakasany le ana dia name effet hafa mihitsy zany izy. Dia taitra izy hoe ary manina moa raha ity indray no andokoana. Dia nanomboka teo tamin'ny zavatra zany tsisy nampiasa couteau andokoana fa dia natao anaovana fangaroana loko fotsiny. Dia nanomboka teo izy zany dia lasa nanotady recherche hoe raha anao azo amin'ity zany dia ohatrany ahoana, raha anao trano amin'ity dia ahoana. Dia taty ariana zany dia lasa atao hoe personnalité n'le izy.
Empolo taona izay no nidirany Raparivo Roland teo amin'ny tontolon'ny hosodoko. Efa diso fantatry ny maro ny tenany miaraka amin'ny zanany hatrizay. Miavaka hatrany isanganasany ary fanehoana ny tena malagasy no tanjon'izy ireo. Tanora, zokiolona, samy mitsidika ny fampirantiana etsy amin'ny AFT Andavamamba nanomboka androany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia misokatra ny maraina teo ny birao fantatsaham-bato any Angola. Mpifidy mihoatra ny 7 tapitrisa no andrasana anatanteraka ny adidiny fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Taoriny ny 17 taona nitondrany teo anatin'ny kandida intsony ny filoha Dos Santos. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny atoerana no nisafidiana hitondra ny antoko MPLA na ny Mouvement Populaire de la Libération de l'Angola. Antoko teo amin'ny fitondrana hatramin'ny nazony Angola ny fahaleovantenany ny taona 576. Nous allons continuer le travail. Ano ny asan'ny filoha Dos Santos isika ary noho ny fahavononana anananareo anangana ho avy mamiratra isika. Un avenir meilleur. Ny général Dos Santos no nitondra filaminana teto Angola ary ny commandant Lourenço no kandidanay olona mendrika nitondra ny firenenay. Iray amin'ireo firenena manitra indrindra eran-tany i Angola. Mandalo krizy ara-teo karina izy ankehitriny. Toetra raha izay mety azahoany antoko-panohitra na ny Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola tombony. Espère tirer profit. Tsy tokony hijaly tahaka izao sika. Misy aminareo ireo ve te hijanonao anatin'ny fijaliana? Misy te hijaly mihoatra izao ve? Tokony hovaintsika izany. Tsy maintsy miovy izany. Il faut que ça change. Ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitombon'ny tany tsy anasa no manosika ny ankamaroan'ireo mpifidy hangataka gouvernemanta vaovao. Raha ny sondage farany natao anefa ny antoko eo amin'ny fitondrana na ny Mouvement Populaire de la Libération de l'Angola no mivoaka ho mpandresy. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity tsy ho totosa ny hetsika famorim-bahoaka nokasain'ny DFP sy ny force de changement atao. Lavin'ny tribunal administratif io maraina io ny sursis d'exécution sy ny demande d'annulation napetraka izy ireo omaly. Antony raha ny fanazavana azo tsy fikamanana mijoro ara-dalàna ny DFP. Atahorana hihitatra amin'ny adipoko ny fifandonana eo amin'ny samy fokon'olona ao Akavandra raha tsy misy ny fepetra entitra raisin'ny mpitondra fanjakana. Ny alahady lasa teo no nisy ny fifandonana saingam-bolona tsy milamina hatramin'izao. Ary farany mody Daniela Razaf Mahaleo no voaositra ho misy jeunesse Madagasikara omaly roso avy hatrany tamin'ny fijidiana ivitoerana sy fanaovana asa soa miaraka tamin'ny Miss Jeunesse Award izy sy ny délégation miaraka aminy. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrarinao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Zio antsika jiaby e.